nanambara kosa ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana ny ariva teo fa tsy marina ny filazana fa efa fantatra fa misy ny kandida azo ny salanisa 50 isanjato ary lany avy hatrany ihany koa ao anatin'ny fiodinana voalohany mba hiatoana amin'ny mangarahara dia hanao ny antsoina hoe saisie ihany koa ry zareo avy eo anivon'ny CES ary ampitoviana amin'ny saisie izay tanterahan'ny senity izay saisie tanterahan'izy ireo izay nanambara araka izany ny filohan'ny fitsarana manokana amin'ny sahanany fifidianana fa mety isy ny tsy vitovizan'ny voka-pifidianana eo amin'ny rotonta. Marobe moa ny resaka mandeha tsy fantatro na fanakorontanana na tsaho na inona le izy misy efa milaza efa misy candidat mahazo 50 isanjato ny premier tour de efa vita iny moa zany tsaho salam-tsaho ihany zany le izy fa raha zay ato amin'ny CES dia anisa n'le vato sy anao verification ny vokatra avy any amin'ny senity nefa na zany na tsy zany dia nanapa-kevitra koa zay ato amin'ny CES mba hisiany ny mangarahara mba tsy hisiany ny ayatsy havanana anao saisie mitokana koa zany zahay dia iny saisie ho ataonay iny dia ho atao confrontation amin'ny saisie ataon'ny senity satria ny olana nisy tamintsika tamin'ny fifidianany tany aloha tany dia ilay tsy fisiany lay confrontation ngamba ampisavany ayahan'ny olona ngamba ny fisiany confrontation zany ataony CES amin'ny PV ataony senity dia ny zay zany nio mikasika ny reto hitanareo reto zany ny matériel informatique izay kirakiranay zany voka-pifidianana zany ka ny fempotoana moa zany araka ny lalàna 12 andro aorinany amoahan'ny senity ny voka-pifidianana vonjy-maika eto zany de soritako manokana zany fa mety tsy hitovy ny vokatra avoakan'ny senity sy ny vokatra avoakan'ny CES ny antony tsy mampitovy azy zany ny SRMV na ny senity dia tsy manana fahefana manova na hoe manitsy na misy zavatra diso tsy karitriny zany fa manao observation izy fa ny CES rery ihany no manana zany fahefana zany zay zany no mety tsy ampitovy ny vokatra vonjy-maika voakan'ny senity sy ny vokatra definitif voakan'ny CES ka ny CES dia manana an'le fahefana ka io fahefana ananan'io zany arakaraka le fandikan-dalàna zay tsy karitra hita ao na anao redressement na fanitsiana na fanafanana ampahana na fanafanana manontolo voka-pifidianana amin'ny faritra na bureau de vote vitsivitsy na maromaro araka ny tsy fanarahan-dalàna hita zany misy ohatra zany hoe manao misy procès verbal de dépouillement rehefa natao zany ny fanasana vato asa hoe 178 plus 36 dia lasa hoe mety misy diso erreur matériel le izy dia manana fahefana zany meny lalàna azy ny CES anitsy an'iny